firenena malagasy. Tena hoe fiantraikany amin'izao fotoan'izao dia mizara roa lehibe izy io. Voalohany misy lay tetikasa na fanampiana manana impact économique lavidavitra kokoa toy ny lalana zany hitantsika amin'ny 10e fête araka ny voalazan'ny ministre ny finance teo fa misy vola mihoatra ny 500 millions d'euros no voakitika 10e fête io zay tokony anana impact amin'ny fanamboaran-dalana sy amin'ny zavatra hafa. Reny zany dia hitantsika fa mantsisy ny fiantraikany amin'ny toe-karem-pirenena fa kosa misy lafiny anankiray zay lazaindrareo hoe aide d'urgence ingregny kosa sy ny aide humanitaire dia tsy tapaka ka tsy ho voakitikitika amin'izay ny resaka microéconomie eo amin'ny tokantrano sy ny agent économique tsirairay voakasiky ireo aide d'urgence sy aide humanitaire reo. Na tapaka aza ireo aide budgétaire maro samihafa dia nisy hatrany ny lalan-kevitra nentina nampiodinana ny firenena. Tamin'ny taona 2010 ka hatramin'izao dia tsy nisy aide budgétaire ka nareo angamba miara-mahita fa tsy dia tena hoe maty na nahoana akorsika noho izany aide budgétaire tsy nisy zany fa dia mikaroka ihany kosa ireo lalan-kevitra maro samihafa zay mba azahoantsika miaina sy manodina ny rafitra maro samihafa zay misy na ministera na eto amin'ny firenena zany ka nisan'izay fomba anankiray aloha dia hoe nitehitra amin'ny herintsika isika amin'ny politika ny fampiarana ny politika ny fitsitsina sy ny atsara ny fitantanana eo amin'ny lafiny fampidiram-bola-panjakana sy ny fandanim-bola-panjakana. Na eo aza izany rehetra izany dia mbola mitoy ihany ny famatsim-bola avy any ivelany hafa toa ny avy amin'ny BAD, ny OPEP, ny avy amin'ny banky iraisam-pirenena ao anatin'ilay 5 projet à vocation humanitaire et sociale. Mandeha ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao, miasa ny mpiasam-panjakana, mahazo fitsaboana ara-dalàna ny mponina ary mianatra am-pilaminana ny mpianatra. Lafiny toe-karena izay ihany dia tamin'ny taona 2012 misy fanadihadiana momba ny fiaina-tokantrano farany teto Madagasikara. Ilain'ny firenena nefa ny fananana antotanisa mazava sy marina ary manaraka ny toetrandro. Misy ary fanadihadiana ao ataon'ny Instat amin'ireo fianakaviana manerana ny nosy manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. Mbola Fabianando Malala ihany. Fianakaviana miisa 704 manerana ny Madagasikara no anaovana fanadihadiana momba ny fiainana andavanandro ny isa-tokantrano. Aritra 70 andro izany fanadihadiana ho ataon'ny Instat izany izay anomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. Natao moa izao enquête périodique des ménages izao mba azonina antotanisa vaovao momba ny fianakaviana eto Madagasikara. Dia misy fanontaniana betsaka no atao. Voalohany resaka hoe firy monda, firy mivavy, firy taona any ankizy, firy taona anday aman-dreny. Faharoa dia misy fanontaniana somary miditra landalina kokoa amin'ny fiainan'ny tokantrano isan'andro. Firy ny vola lany eo amin'ny fampianarana ankizy, firy ny vola lany eo amin'ny resaka fividianana sakafo andavanandro ary indraindray ary mety misy fanontaniana lasa lavidavitra kokoa antanina ny mpianakaviana hoe firy moa ny vola lany amin'ny resaka fisotoka. Zay rehetra zay no atambatra mba ananatsika antontanisa vaovao hijerena voalohany indrindra ny tahan'ny fahatrano na lay taux de pauvreté eto Madagasikara dia isaky ny fahatra na isaky ny tanàna. Faharoa dia ananatsika ihany koa lay amahatsika ny olana eo anivon'ilay tanjona napetraka eo amin'ny iarahantsika amin'ny tetikasa anankiray iarahantsika amin'ny firenena mikambana dia lay atao hoe OMD na objectif millénaire du développement. Ananatsika hoe aiza ho aiza indray koa tsika amin'ny fombafomba fiainatsika andavanandro eo amin'ny condition de vie ahafahantsika manana tanjona vaovao ary amin'izay tanjona zay no mametrahantsika tetikasa mba hahatsongavatsika amin'izay tanjona apetraka zay. Ny antotanisa no ahafahana mamaritra ny toerana misy ny firenena iray eo amin'ny sehatra rehetra. Matetika nefa dia manano sarotra ny mahazo antotanisa ho antsika eto Madagasikara. Isan'ny anton'izay ny tsy fahampiany ny manam-pahaizana ny statistika. 20 taona lasa izay no nisy mpianatra antotanisa nivoaka farany teto Madagasikara. Noho izany dia isy ny sekoly fanofanana teknisiana ny antotanisa manomboka amin'ny taona 14 ity.
Anampy ny tantsahana fidiram-bola maharitra sy hanatsara ny fahasalaman'ny malagasy amin'ny fihinanana voankazo no tanjona amin'ny fametrahan'ny ministera fambolena ny ezaka fambolena hazo fihinam-boa manerana ny nosy. Natomboka tamin'ny fanokafana ny herinandrom-pirenena ho an'ny hazo fihinam-boa tany Ambano Antsirabe izany omaly ary toy any Tomasina ny alakamisy izy ho avy izao tany Antsirabe ihany koa. Christian Rakotorso. Nosafidiana manokana ity komina Ambano anaty faritry Vakinankaratra ity anomboana ny herinandrom-pirenena ho an'ny hazo fihinam-boa noho ny toerana misy azy amin'ny famokaran'ny voankazo sy ny toeran'ny faritry Vakinankaratra eo amin'ny sehatra ny fambolena amin'ny ankapobeny. Teto Ambano dia nambaran'ny ministry ny fambolena fa tokony ametraka tsangam-bato ho an'ny taranaka isika amin'izao fanamariana ny 50 taona ny fahaleovan-teny Madagasikara izao ka isan'ireny ity fanaingana amin'ny fambolena hazo fihinam-boa ity. Fanairana ihany no atao fa tokony itoy mandavan-taona sy maharitra izany rehetra izany. Tairina aloha ny olona zany misy zavatra tsotra azo atao izay tokony vitany rehetrarehetra dia ndotsika anao ny hazo fihinam-boa izay ny fanindry amin'ny faha 50 taona ny fitsingerenan'ny fahaleovan-tena. Izay nefa misy tanjona tiana tratrarinao dia hoe farafahakeliny hazo fihinam-boa arivo fototra isaka ny commune no atao. Zay nefa zavatra slogan fotsiny zay fa tokony oatra lavitra an'izay dolo zany no vita. Dia rehefa manao kodikody sy kadikady nareo dia farafahakeliny dia 10 hetsy sy iray tapitrisa zany no hazo fihinam-boa tokony ho voavoly mandritra nyity taona ty farafahakeliny. Fa za mino fa mety ho lasa 3 tapitrisa io na 4 tapitrisa arakaraka ny fanentanana sy farisian'ny olona hanao an'izay zavatra zay. Izay nefa tsy janony eo fa tokony hainy tsara ahoana ny mambolan'io mahazo vokatra aingana. Dia tokony hain'ireo olona reo koa aiza ny hazo fihinam-boa izay mifanaraka amin'ny toetrandro sy toetany misy amin'ny faritra tsirairay avy. Dia izay koa ny tokony mitarika hoe ahoana ny kojakojana zany hazo fihinam-boa zany satria tsy abela maniry rereo izy dia hiandro vokatra foana fa mila kojakojaina. Zavatra voakojakoja no azoana vokatra tsara. Dia rehefa mamokatra io dia aiza indray ny varotan'io sy anodinana an'io. Efa mihetsika avokoa ireo sampana rehetra voakasiky ity tetika asa ity ary tonga tany Ambano rahateo ireo tarepatry ny fampandrosoana ny ambanivohitra na ny DRDR avy amin'ny faritra 2020 mbola isany koa ny fandehanan'izy ireo any Tomasina andamina ny pitsopitsony rehetra. Isy ny fanaraha-maso ataon'ny ministeran'ny fambolena amin'ny ity voly hazo fihinam-boa manerana Madagasikara ity ary isy valisoa omena ireo commune izay mahavita be sy mahafatra-po. Afatra manokana nentin'ny ministry ny fambolena teto Ambano moa ny tokony ikajina ny rano sarobidy tokoa ho an'ny fambolena sy ho an'ny fiainana amin'ny ankapobeny. Eo amin'ireo lafim-baovao mahakasika ny fahasalamana kosa indray dia tokony ho tsapan'ireo mpitsabo fa miasa ho an'ny vahoaka ny ao amin'ny fahasalamana fa tsy heritreritra ampidi-bola ho azy ireo. Izay no mety teny ny ministry ny fahasalamana dia ny docteur Radonarson Pascal ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana raha nitsidika ny CSP2 teny mahitsy. Mbola olana iraisan'ireo hôpitaly moa tsy fampiany fitaovana sy tsy fampiany olona fidisoa andreo maservelo. Naiza olana iombonan'ny hôpitaly eto Madagasikara dia ny tsy fampian'ny olona sy ny fitaovana. Teto amin'ny CSB2 Soavin'ny Merina Mahitsy dia roa ihany ny mpiasa eto, ray dokotera ary ray mpitsabo mpanampy. Misana ny fahasalaman'ny mponina miisa 530 sy 750. Tamin'ny fitsidihan'ny ministra teto dia mbola tsy tonga tao amin'ny birao ny mpitsabo iray. Miara-miasa ny mpitsabo eto sy ny renin-jaza noho izay olana izay amin'ny fampiterahana. Tsy misy afa-tsy efitra ny 3 iasana miaraka amin'ireo fitaovana tsotsotra. Fa hôpitaly lehibe ary miavaka amin'ny tolotra omen'ny marary